Hijanona anatin'ny vaovao politika hatrany isika omaly kosa raha no niverina teto an-tanindrazana ny filohan'ny tetezamita Andry Nirina Rajoelina rehefa avy nivahiny tany Tanzania. Nisy ny fihaonana izay nataony tamin'ny filohan'ny troikan'ny SADC sy tamin'ny filohan'ny tanzaniana Jakaya Kikwete. Tatitra fohy mikasika an'izay ary. Tsy nahazombokatra mazava ny fampitiniana teo amin'ny filohan'ny tetezamita malagasy Andry Rajoelina sy ny filoha tanzaniana Jakaya Kikwete. Tsy nisy ny fekevitra na fanapakevitra mazava momba izay fomba hampandehanana ny famahanany krizy eto Madagasikara. Nangingina ny fiverenan'Andriamatoa Andry Rajoelina teto an-tanindrazana omaly. Raha ny fanambarana navoaka ny fiadidian'ny tetezamita androany dia indroa no niaona ny filohan'ny Tanzania Andriamatoa Jakaya Kikwete sy ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina dia ny alatsinainy sy ny talata lasa teo izany ka tolo-kevitra telo ivoahana amin'ny krizy eto Madagasikara no resahana tao. Tolo-kevitra izay mbola hifampitoniana hatramin'izao raha araka io fanambarana io ihany. Raha ny loharanom-baovao avy amin'ny fampalalam-baovao tanzaniana dia nanodidina ny fanatanterahana amin'ny fifidianana eto Madagasikara ny fahatohan'ny resaka tany Tanzania. Voalaza fa mbola manamafy ny fanapa-kevitra izay sy ny fitakiana ny fianakaviana iraisam-pirenena ny filoha tanzaniana nandritra izany. Nanamafy ny fitakiana izy tahan'Andriamatoa Andry Rajoelina, Ramatoa Laura Valomanana ary Andriamatoa Didier Ratsiraka amin'ny fifidianana ity filoha ity. Laza ihany koa ireo fampahalalam-baovao tanzaniana fa isan'ny tafiditra tamin'ny fampiresahana ny fivorian'ny telo tokony SADC tamin'ny Pretoria Afrika Atsimo ny sabotsy 20 Jolay 2024 lasa teo. Fivoriana izay nitsomy troika ny seni tamolavola sy amoaka tety amin'ny mpifidianana vaovao. Manaraka akaiky ny fanatanterahana amin'ny fitakiana nataony amin'ny amoahana sy ampiarana diditsy volana anavozana amin'ny firafitry ny fitsarana manokana momba fifidianana ihany koa ny troikan'ny SADC. Androany dia nisy ny filakevitry ny minisitra izay nitarehan'ny filohan'ny tetezamita ary anisan'ny dinihana tamin'izany momba ny diditsy volana manitsy ny lalàna momba ny CES ka tapaka tamin'izany fa isy ny fivorian'ny parlementaire tsara-potoana ho tanterahana ny zoma ho avy izao andaniana io lalàna io.